Arabantsika mpiray-tanindrazana amin'izao asabotsy maraina zao. Somary afapana ny resaka atao androany satria resaka aminareo sujet anankiray zay tena hoe mamoehatra ny filazana azy, satria tena voapirofo tanteraka amin'ity zavatra holazaiko ity fa tena jilamboto jilambavy mpangalatra tsisy ninona ohatsy hoe manatanteraka l'émission nampanovina azy ireo izy ireo dia hoe androba sy anima faran'izay zoko indrindra ny andreo mpandraraha malagasy, indrindrindrindra moa reo mpandraraha avy eo Antananarivo satria tsisy afaka andahan' izany tsika mpandraraha avy eo Antananarivo daholo reo enjehana simbasimbaina amin'izao fotoana izao. Za tsy miraharaha izay politika ihany tsy aferako izany fa ny zava-misy dia izay lazaiko anareo izay. Androany dia resaka manokana momba ny affaire Sodiaty. Mety hitendray nareo hoe ny sasany moa zavatra ianareo malala tsara ny fomba fisainako azy vola be sika razany. Za moa zany rehefa miresaka zavatra ray dia maka fanadihadiana ary maka information, maka renseignement alohan'ny tenenana mba tsy tenenana foana, dia avy eo misy anarana voako rehefa avy eo dia anjaranareo amin'izay mahafantatra hoe aive zany ny fadehany io resaka Sodiaty io raha tiana no fantatra zany io moa mampazakazaka ankala vorontsiloza sy ridayata amin'ny fotoana androny ahoana ny amerenana ny vola be any Ngaravatomanga tsy ho an'ny firenena fa ho azy ho ataony any am-paosiny. Ary rehefa tsy tanteraka izay dia io amin'izay napetraka amin'izay na finalefa amin'izay le raha hoe perquisition an'ny Sodiaty. Atao perquisition imbe dehibe zany Sodiaty zany hoe tetiavana vola tetiavana ina fa zao isaky mandalo ry zareo dia mandroaka fananana rofony zareo ka ny fiara rehetrarehetra ny moto amin'ny chiffrenareo hoe fiara 200 ndraina laina atao anatina ray alina fotsiny nivezivezeny tomona tamin'ireny camion ana dépanneur reny no batrana zany zavatra zany. Dia toy izany koa ka ny moto izany olona nanatanteraka an'izany ary mbola jereko teneniko anareo ny toy an'le tantara. Nisy an'le José le sipany kala vorontsiloza io fantaninareo ny apetrako aminareo manam-pahefana polisy moa zany na miaramila na zandary tsy haiko inona ka ny gradiny José dia inona ny anjara asany eo amin'ny fitandrona filaminana sa mpiasan'ny fitsarana ve sa inona huissier ve sa inona fa nahoana no indrangainy tsy maintsy eo foana rehefa misy ny perquisition atao na fisamborana olona atao dia izy no mibaiko andreo polisy kely mampalahelo kely tsy amin'ny sakafo izy no mibaiko andreo anatanteraka an'izany fikasan-dratsiny zany. Dia efa hita fa alatra be sy ny karazan'ireo efa teneniko taminareo tety le hoe rehefa nanao perquisition Sodiaty izy hatramina kilalao anankizy any mba hataindreo le olona reo mampanona tena hoe tsy amin'ny sakafo reo olona tena hoe tsy olona tena hoe tsy haiko za aloha tsy afaka hitentsony hoe mbola olombelona manao zany akilalao anankizy nangalarina fiaran-jato maro nalaina daholo vili vilany tsy haiko hoe inona ny ifandraisany zany amin'ny resaka fanonganam-panjakana ny vili sy ny vilany ve afaka manonga-panjakana sa entina manonganam-panjakana tsy haiko aloha fa dia izay ny zava-nisy mitomina daholo zay zavatra rehetra azo mitomina ary nivezivezy matetika atao zareo. Ny zavatra ray tena nisongadina ary tiako hisariana ny sainareo dia zao nisy perquisition tamina toerana ray tao avarabarana Antananarivo tao nidediavana basy izy io hoe napiditra fitaovam-piadiana na hoe vaika Ngaravatomanga dia nafenina zao fandehan'izy rehefa natao fanadihadiana zany. Fantatritsika tsara fa ny Sodiaty dia nanana n'le hoe ohatrany hoe karazana sécurité privée zany sécurité privée miaro ny fananan'ny groupe Sodiaty ray manontolo zany dia nanana autorisation de port d'arme zareo satria nanana pistolet ny mpiambina tsirairay avy ny agent de sécurité tamin'izany fotoana zany tamin'ny Sodiaty tamin'izany fotoana zany. Dia rehefa tonga reto jilamboto jilambavy reto dia lasika ala vorontsiloza naniraka any colonel Jaofara sy José reo zany ao foana nanao pression ny sécurité tao amin'ny Sodiaty ny teny aizany basy avoay le basy
de mazava ho azy moa reo mpiasa reo tsy afaka hiteny tsy tonga de niteny hoe zao fa noporetina de inona ny zavatra natao ozy nareo ary avoakako ny sariny zany amin'ny manaraka fa tsy hoe teniteneniko foana fotsiny zay le teneko hoe za raha manao investigation de misy profo fa ho avoakako daholo zany na ny sariny colonel Jofary io ary ho avoakako eto, ny sariny José io ho avoakako eto, fa nodorany zareo no mahalelany fila iny le chef de sécurité tao amin'ny Sodiaty afahany mamoaka ny information hoe arimo misy azy. Nisy tamin'izany koa nitapahany tongony, misy sary daholo zany tsy zavatra foronina zany avoakako aminareo a zany na de ataontsika hoe hodiniana aloha ahoana fomba moana zany amin'ny Facebook satria indraindray mety mahatoana ny olona zany de mety hatonga ny Facebook koa hibety moa zany filaza azy fa nisy fandratrana olona maro tao amin'io fitadiavana basy io, zay basy ara-dalàna, nisy autorisation de port d'arme nangatahan'le société Sodiaty zany de ara-dalàna tsara. De natory le chef de sécurité le toerana nisy an'le basy pistolet 30 no nalaina tamin'izany fotoana zany. Ny zavatra nisy tamin'iny fotoana nangalana an'le pistolet 30 iny nandorana ny patte d'éléphant le ministère-ny intérieur zay tany amin'ny étage nisy ny document misy ny autorisation na port d'arme. Zany hoe tsisy fifandrifinjavatra zany fa tena fananinana tao hoe nodorana fananin'ireo nodorana zany ministère intérieur iny atao amin'ny section port d'arme, autorisation na port d'arme mba afahanjareo mamily an'le basy ho anazy. Ary amin'izao fotoana zao tsy hita tsondreo basy 30 reo tsy hita fa reo basy 30 reo ny ampiasaina manao opération amin'izao fotoana zao mamaky an'izay zavatra rehetrarehetra tiana vakiana opération rehetrarehetra tao kala vorondolo vorontsolozy iny ao ambadika zany rehetrarehetra zany. Za tena miteny anareo an'izany ary tsy maintsy tratra izy satria ny antony zany zavatra zany tsy zarery ny malalan'izany daholo ny tompona andraikitra ny gendarmerie ny olona mpanao famakafakana ao Madagasikara ny amin'ny resaka adeloka be vava. Amin'izao fotoana zao moa mbola samy mangina daholo fa io rehefa mipoaka eo sarom-bolany tantara be io fa zay zavatra zay tiako ampahafantarina anareo. Inona ary ny zavatra misy ny atao hoe aray ao Madagasikara zay. Io aray io dikany io de hoe agence de recouvrement des avoirs illicites, zany hoe io zany ohatrany hoe natsangana ohatrany araka tamin'ny baibianko samifina hoe afahana maka an'izay vola rehetrarehetra fa notokodonam-bola sy ny karazana. Ok, ara-dalàna izy hatreo fa ny olana amin'izao fotoana zao de io aray io mihitsy io agence io mihitsy amin'izao fotoana zao no misele zany hoe mampikatso na mame moa zany ny fiariny fananany Sodiaty zay mbola tsy voasamby azonjareo de alainy zareo arak'izay tiany atao de fampizarazarainy izy menakavy le fiara aizako hatramina fiara voiture électrique avy de alainy zareo na de efa hoe tsisy batériera tao anatiny de amidiny de hita eny atseny eny le tomobile misy parka angezabe zay ao amin'ny Dix ina misy azy parka be de misy tomobile be de be ao. Ny akabeazan'ireo fiara reo de fiarany Sodiaty nahodiny reto olona tsisy ilavana azy mpangalatra reto de misy efa olona koa natokany zareo ivaritra an'izany fotsiny zay zany hoe ny aray zany hoe karazana zany bianko samifina zany amin'izao fotoana zao no miraitsy kombakomba mivaritra ny fananany Sodiaty. De ny zavatra ny olana nefany de zao tadiditsika tsara ny tenin'ny rain'le kely le PM anareo iny hoe io ne tsy voatery fa vita fitsarana voalaina ny fananan'le olona orangaty chef de l'administration ve anao de miteniteny foana ohatr' zany ny zavatra tompoko ny société tompoko rehefa vita fitsarana rehefa mieloka rehefa fantatra fa mieloka ary nanao adisoana zay ny olona zay anao vavaka mirécupérer zay tokony ho azonao récupérer na hoe tia nialatra fa ny Sodiaty ane mbola tsy mandalo fitsarana taizany nisy fitsarana Sodiaty mbola tsy nisy eritserity na ny tany Maurice ary lazaina fa hoe nisy vola be ho averina sy ny karazany fa ny raha vatomanga ane mbola tsy voatsara hatramin'izao hoe tsy mbola misy ary ny fanjakana maorisiana tsy mbola niteny mihitsy hoe alainay na alay tsy mbola nisy fangalam-bola zany fa nizeleny fotsiny le compte fa tsy nalainy fa ny andreto olona tena olona jivanina mpangalatra reto
nalainy daholo ny compte hatrany amin'ny banky, compte bancaire, ary tadidio tsara mihitsy fa ny aray, ny PAC, ny pôle anti corruption mihitsy no maka ny 25 millions d'euros amin'ny groupe Sodiaty amin'izao fotoana izao. Nalainy zareo, tsy fantatra hoe nataony aiza. Tsisy fitsarana, tsisy valim-pitsarana manamarina fa hoe voasazy ny Sodiaty, kanefa tena nalainy zareo le izy. Dika mazava tsara zany fa ny anti-corruption ndray no manao corruption satria jilamboto daholo zay le izy efa fanjakan-jilamboto efa fanjakana mpangalatra de moa de avadika ao anatina lalàna le izy de zay ny zava-misy. Fa zany rehetrarehetra zany inona fiantraikan'izany de voatery le société nandroaka ampiasa amina arivo maro satria tsy voalotsony ny karama, tsy voalotsony ny karama le mpiasa satria niezaka ihany no ny tompony zany mba nanao ezaka hoe afana mandofa sy vola mitotona. Io moa matetika zany par virement bancaire any amin'ny banky, volany amin'ny banky no andoavana karama zay ny amin'ny règlement amin'ireny société reny. Fa zay vola mitotona amin'ny banky tonga de lasa andrele tsy vanina, zay mitotona amin'ny banky lasa andrele tsy vanina, tsy voalotsony raha ny karama ampiasa amin'izao fotoana izao. De zay zavatra zay no nanaovana andreny le am'izay le hoe ho administrena ny groupe Sodiaty. Eto ary le izy mialatsiny amin'ny lara jovial fa ilahy matso monsieur milay hoe za tsy mahalala an'izany fa no démenti jugement zany hoe fitsarana zany, fitsarana napetrapetraka vorotsiloza vorondolo io nanao an'le jugement CSCA zay mbola izy sa inona fa numéro 148 CSCA du 8 mai 2026 no namoahana hoe Nga Jovial Serge no apetraka ho administrateur ny groupe Sodiaty. De mbola sahiteny vela hoe tsy mahalala zany fitsarana zay ary mbola teneniko ny antony ametrahana an'lahy eo raha mbola de tavolola fantatro tsara mihitsy nina ny relation an'lahy amin'ny vorotsiloza fa tsy hiteny an'izany aloha androany fa miandry ny réaction an'lahy satria fara zay enatra ho anay diaspora io zavatra ataon'lahy io hoe olona maneritseretina mba hisy valeur, mba olona mana intégrité inona ay tena zany ve tena miteny an'lava hosahirana ihany aloha lahy za tena miteny niriko fotsiny de hoe asa maro ny lahy andany toerana io satria vita ny carrière politique an'lahy, vita nano honneur an'lahy raha vita satria mazava be zany, mazava be hoe maninona ikala vorondolo vorotsolo io ny ametraka an'lahy ao satria mazava be ity no alaina am'izay ny zavatra rehetrarehetra ambony mbola tsy azo amin'io resaka Sodiaty io. Zay zavatra zay zany mila fantatritsika vahoaka zany fa tsy mandehandeha fotsiny io de toy zany koa le hoe toviratovaraso nisy koa jugement na fitsarana napetraka atao da hoe izy indray no mitondra itoviratovaroso hoe inona ny fahaizany sy fahalalany tsy haiko aloha tsy fantatro fa épicerie gasy iny alalana n'iny olona iny taty olona mampime iny fa tsy hoe olona ina fa olona mileladelaka fotsiny zay nahitahita lalana atao amin'ny fitondrana jonary mampianina de zay de io ndray moa nahikilik rajoela de indray verina satria tonga ndray reto mpangalatra sy mpandroba mitovy amin'reto fa olona tsy manana capacité inona tsy tiako tenena ny olona administrateur zany mantsy re olona de tokony hoe olona mba farafaratsy ny expert comptable, économiste matanjaka be ohatr'izay mba ahafana manarina zavatra. Fa lery olona tsy hitako hoe iny épicerie gasy kely tary maty momoka kely ery no tantana an'lahy de Sodiaty aviation no tantana an'lahy de iny gaboraraka zay tiany zareo anaovana jet privé, tsika nantany jet privé aniza reny androanina volamena reny, jet privé any Sodiaty reny ampiasaina hoentina mivezivezy mandeha makany Dubai anondranana volamena reny raha tianareo fantatra zay ny ifandraisan'io zavatra rehetrarehetra io. Rehefa inona am'izay raha ny société no administrena na anendreny ny fanjakana administrateur igérer sy hitondra le société zany. Raha société privée izy satria eo ndresaka zao ny société privée tompoko raha ohatra ka hoe manana difficulté financière na hoe tsy manana fahafahana intsony mandoa ny volam-panjakana, ny etra-panjakana de misy fetraka ihany koa amin'ny resaka karama mampiasa sy ny karazany de afaka nommer administrateur ny fanjakana zay le izy ny ministère ny économie moa raha tsy diso no miandraikitra n'izany zavatra zany fa eto le zavatra tsy zay mahitsy ny Sodiaty de société natanjaka be
natanjaka be tena hoe nanam-bola vonavoloa foana mitrosa sy nihetra-panjakana sy voalohany foana zany ary na voaloha karama foana na de tao anatin'izao fanagiazana ny 25 millions d'euros zao ara mbola naizaka nandoa karama ihany zareo fa rehefa hitan-jareo fa ohatrany tsy vita mihitsy ny ametrahana ino misy ty administrateur provisoire ahafahana manao ampimambalearenan'olona de miforiporonina daholo am'izay ty rehetrarehetra ty de niditra tsehatra am'izay ny aray le niteneniko anareo teo nanao an'izay fomba rehetrarehetra fangalarana mamoehatra ho araky ny teniko tena mamoehatra hoe zany ve no resaka ady amin'ny kolokolo sy ny avoary illicite mbola tsy vita fitsarana de iny ianao miroboka de zarazarainy izy menakavy to le fiaran'olona zany tena marina zany fa tsy zavatra foroniko aminareo zany a zarazarainy izy meny taterina tam'le camion fitondrana fiaram-panina reno a zay no mitondrana le fiaran'olona tao nirofona daholo zay azo nirofona rehetrarehetra tafiditra am'zany koa mipaka zany mo de pôlo anticorruption fa mpangalatra alika maty reo tena malatsiny am'le fitenenana fa tena mpangalatra reo no tena fototry mifangalaranao Madagasikara ao na mibiany koa zany izy tsy nalala zany ditanao ritareo tsara zao raha nyle kely amin'ny premier ministre olona tay izy samifinina e inona ny vitany tamin'izy tao samifinina tsisy ninona nitsingalambongidina fotsiny izy tao ny stiltilina fotsiny fa tsisy ninona vitany tao raha nanao izy fa belibe reo karanareo no nigadra raha nanao izy fa tsy nanao ninina izy zay natonga an'ireo karanareo manjaka tokana am'izao fotoana zao Madagasikara ny zavatra tiako tenenina aminareo zany de zao io zavatra rehetrarehetra misy ao Madagasikara io de mission nomenan'ireo olona reo mbola lazaiko anareo hoe izany namena mission aloha fa manatanteraka an'izay amin'ny atsakany sy andava mihitsy reo manao alatra faran'izay zokony raha antsika mahita tsara navoakako andrambo le hoe mahazo angara-betsarona tsy efa za tena miteny anareo fianakaviana ny orokotitra tsy samy teny elizy tsy samy teny elizy fa za kosa aloha za rehefa mahazo information zava-tozotra zany de teneniko fa intelo ny alaina le olona toa tsy efa tao intelo ny alaina satria nopozinina ny raharara betsaroana raha tianareo fantatra tsisy resaka politika zany io tsisy resaka fa resaka ny foronina fotsiny fanonganam-panjakana fa inona ny tena tanjony kara volotsoloza ao anatin'io aka ny fananany rabetsaroana koa aka ny fananany rabetsaroana zany hoe terena le olona zany ame miliara tsy tatsena tsy zany ny zava-misy ao Madagasikara ny aranahititsika le fampankinatra nataondry José tam'le nanao perquisition ny zanaky ngara-betsarona tady dio fa ny zanaky ngara-betsarona de avocate ny vady ny architecte zany hoe olona tsy sidira mapolitika tsy manao inina rehefa nanao perquisition imbe de be to amin'iny toeran'indry zareo tsy nahita ninina fa hay ny antony natongavany tao a anangona am'izay aka zay tiany alaina de zao fetsy le olona de nafen'le olona ny lakilean'ny fiarany rehetrarehetra nafen'le olona nisy nakasary moa tamin'iny de nampiseho hoe zao daholo izy nanao karazana compte rendu tamin'ny kialavorotsoloza hoe reto misy ato de inona ny zavatra miseho am'izao fotoana zao nametraka condition ny kialavorotsoloza tena zay accusation ty ataoko ty a nanao condition izy hoe raha omenareo anay reo fiara reo raha avokate raha ranjoro vera sy navy hitatsika tao de janony ty raha ty zany hoe zay zany le zava-misy ao Madagasikara omena ny kialavorotsoloza ondreo fiara rehetrarehetra reo a de mangina milamina ny toetra raha zany ene zany zava-misy ao Madagasikara am'izao fotoana zao e ka olona gadra lava ne iny ramatoa iny e de olona mbola gadra iny olona gadra lava io ve ny ataonao ministra de ahoana raha moa tsy ohatry zay le zavatra misy eto am'izay de mitodika nga mpiandry osy zao lesile izy a zao a za malala tsara hoe ina ny olana eo aminao sy ny FLM am'izao fotoana zao satria ny FLM de tsy manaiky intsony an'izao zava-misy zao afa-baraka ny FLM am'izao hoe enao ny mpiandry ny FLM am'rehare hoe mpiandry nefa nisy zao ny zavatra misy efa mba nananatra ny FLM tam'izany tiako fantatra reo vahoaka zany nananatra ny Mikael ny fiangon'ny président ny FLM ny président fiangon'ny FLM hoe ajanony zavatra ataonareo io a fa tsy mety io zavatra ataonao io de nanda Mikael de nanomboka tam'izay de niteny ny FLM hoe tsy mitondra intsony a mampiandry ny FLM ianao tsy mitondra intsony anaran'ny FLM ianao satria enatra ho anay ianao zay no natonga ny FLM tsy nanatrika isan'ny tsy nanatrika intsony an'le resaka hoe concertation nationale sy ny karazany satria vaky tanteraka tapaka vaky ny ady a tapaka tanteraka ny de eto mitodika amin'nga kely zao ary fa mbola mieritreritra iaina firy taona eto ambonin'ny tany moa ianao ry zantry
zay fotsiny ny fanontaniana. Ianao mahalala fa tsy mahalala za mino fa tsy nanao foana ny fifoazana FLM isan'ny tena hoe enjana indrindra ny fidirana fifoazana FLM zany tsy azo anaovana kolikoly zany iny za zany ino fa hoe tena nanaraka ny an-tanatohatra rehetra ianao na mpampiandry anao fa mahafantatra tsara zany hoe inona ny efaranareo zao famonon'olona zao ve noentinao andrasanao fitsarana ny an-danitra zao zavatra zao zao alatra be vavy zao zavatra tena hoe mampiseho rehetrarehetra ny asan'ny devolo tena hoe nataonareo fanjakan'ny devolo Madagasikara zao ve zava-misy de mieritreritra ve nga fa hafa maina mieritreritra mbola iaina firy-taona nga fanontaniana aloha zay mba leo fasilavitra le saina fa raha tsy tonga saina am'izao tsy tonga saina tsony rikala vorotsiloza efa mivarotra fanahy tamin'ny devolo olona mamindrongony reny ianteherana tena mampalahelo izy jereo zay zavatra miseho rehetrarehetra tsisy afa-tsy skandale ameko indray nareo io resaka fametrahana sokatra io fametrahana sokatra eo amin'ny trikanjany 13 mai io inona ny dikan'io any am'zareo any atsimo any ny sokatra rehefa misy sokatra hony eo amin'ny tokantrano anankiray de milaza zany hoe tsy azo ohatrany hoe karazana ody iny zany afahana miaro an'le tokantrano mba tsy hoe isy olona nao ratsy ohatrotr' zany de misy sokatra ao anatina tokantrano zay mihitsy mofomba any hoe rehefa misy sokatra ao tokantrano de miady de ohatrany hoe karazana ody gasy iny zany afahana miaro ny tena fa io napetraka mivandravandra io amin'ny 13 mai io de mieritreritrynareo resaka kolotsaina io resaka ody gasy tena ody gasy mihitsy io izana hoe erovana hony an'le fanjakana hitanareo am'zany tena olona mpiandroso aiza koa nisy an'zany hoe asiana sokatra eo de tena tsy matakatra mihitsy le malagasy fa voatery manazavanareo an'zany zavatra zany fa taro ny fomba nrazana malagasy de fantatrareo ny heviny fa tsisy sokatra petrapetraka fa maninona ny sokatra fa sokatra ko ihany angany zavatra mampalaza Madagasikara fa maninona tsy sifaka tsy naninona tsy lemurien naninona tsy PDB Madagasikara ne manan-karena zavatra any fa maninona tsy zany fa naninona ny sokatra principalement sokatra ny natao teo mazava be zany le izy fa misy fatahorana ao anatin'le izy fatahoran'ireo ialo amin'ny toeran'io de apetraka daholo zao ody rehetrarehetra zao firona ody Madagasikara efa fanjakan'ny devolo eo Madagasikara amin'izao fotoana zao mangina daholo moa ny rehetrarehetra mangina mpitondra fivavahana mangina ny tafika sasatsasany mangina daholo satria ny antony ohatrany hoe olona tratrany be manaiky zany olona zay ohatrany tratrany be manaiky fa ohatrany tratran'ody daholo zany menimenina fa ohatrany hoe tsisy inenina azo atao fa de zay zany le iziko fa ny zavatra lazaina rehetrarehetra zava-doza amina tambo zay tsy hitondra soa an'ny firenena zavatra ny tany saiko anao rehetrarehetra fa raha sy odiaty monina nylohako azy fa tsisy alabritsony am'izao fotoana zao maninona no miteny fa maninona reo elita merina am'izay zao ny enjehana nisy fotoana tamin'ny voalohany tamin'ny fotoana andra nefa ny teno nanomboka tany amin'ny Ngaravalo manana an'io zavatra io ny sombaina ny tiako iza moa zany reo olona rehetrarehetra ny tany saiko nisy fotoana nanonona anaran'olona PDB hoe Ravalomana Ravatomanga Ramarsone PDB zany olona avy ao Antananarivo daholo eny akabeaza ndreo nanangana société nampiasa olona amina rivo ny tao Madagasikara tsy sanatria manao tsinitsinina akory ny olona any faritra fa zany ny réalité tsy resaka tribalisme ny filazana an'izany réalité tsy maintsy lazaina zany fa aiza daholo reo olona reo am'izao fotoana zao akoatra ny Ngaravalomana zay voatery tsy maintsy misilelaka am'ireo satria miaro an'le tiako zany koa loha tsy tafarina ohatrany talotsony tsy possible tsony zany fa de hoe mba ohatra mivelona fotsiny aloha tsy possible tsony zany hiverina amin'ny heriny tiako vita tanteraka ny amin'iny ary tsy avelan'ireo vita ho tafavoaka zany tiako fa jerevi tsara fa lasa am'izao Ngaravatomanga moa de fa mihinana any Maurice nainandre titoaina zay fianakaviana randre titoaina tsy izay tsy nalala zany natanjaka zany to Madagasikara lasa mitsoka Ngara-Betsaroana io hitatsika fa mialainao tsy efa io ny Ngaramarsona moa de fa iny fa hita tanteraka ny fianakaviana Ramarsona zany rehetrarehetra zany de tokony hatonga sainantsika fa maninona ny elita gasy rehetrarehetra no nosombaina fananina ny sombaina mazava be tompoko ny karana nefa manomboka am'izay maka ny zavatra rehetrarehetra zay natsangany malagasy de zay tsy io sodiaty mieritreritra nareo hoe mbola ijoro vonono io tsisy olona mpangalatra io
tsisy ataon'ireo fa tsy ny angalatra ny andrava ny amotika zay ny ataon'ireo de rehefa fahita le société de akatony tsisy raha reny olona amin'arivo ny velomy tsisy raha rainy an'zany zany zavatra zany mila fantatrareo zany ka de zay ny tiako tenenina amin'ny androany resaka sodiaty io aza mieritreritra nareo hoe angara vatomangy de tsy maninona va zay tiany atao za tompoko de tsotra be fomba fijeriko na raha vatomangy io na raha valomanana io na izy io reny olona reny a nampiasa ny sainy matotonga tamin'ny toerana nisy azy na inona teneninareo hoe nampiasa ny sainy nisy fahaizana tao no mety izy fa mety fihetsena sika fa iza ny businessman na tsy manao fihetsifihetsena moa tsisy fa ny zava-dehibe fotsiny hoe afihetsifihetsena ho azy manokana ve sa mba ny zarainy tamin'ny hafa le izy zay ny tsy itovizany le izy amiko de direct ny olona ohatrany reny satria namelona fianakaviana amin'ny arivo maro zay fa am'izao fotoan'izao lazaina fa PDG de Daya mba firy moa ny olona ampiasainy Daya firy mba valio amiko hoe valio zay mahasamby tena zany firy ny olona velomin'ny Daya firy fa tsy reo fatifatim-behivavy sipasipa zay ny atao famelomana andreo zavatra misy am'izao fotoan'izao